La 4G Batelma vous présente Nivava. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome, Batimax. La qualité au meilleur prix. Panolotra anao ny fampalalam-baovao. Lehilahy enina no nikasa hamonin'ny sekretera-mpanjakana miadidina ny zandarimeri pirenena no voasambotra ny zandary. Ankoatran'io jolahy efatra no nikasa hanafika mpandraraha iray teto Antananarivo ihany koa ny tratehaka. Nilamina ny fanadina-mpanjakana CPE manerana nosy androany raha nambara ministry ny fanamezam-pirenena. Voahaja amin'ny ankapobeny ny fipetra ara-pahasalamana ho an'ireo mpiadina. Manay ny fiantraikan'ny fiparitahan'ny variant delta amin'ny mety ho fisokafan'ny lanitra Madagasikara ireo mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny fizahantany. Ilaina hoy izy ireo ny fandraisana fepetra mifanaraka amin'izany ka tsy hahafaty antoka ny andaniny sy ny ankilany. Tokony ho fitaratra ho an'ny antoko politika eto Madagasikara ny Parti communiste chinois eo amin'ny fomba fiasa. Ity antoko communiste ity izay feno 100 taona ankehitriny ary isan'ny nantonga ny firenena ento-bahoakan'ny Chine ho isan'ny mandroso indrindra maneran-tany. Maresaka iraisam-pirenena mirongatra ny variant delta amin'izao fotoana izao any Indonezia. Tsy maharaka intsony ny hôpitaly sy ny oxygène. Nanambara ny manam-pahefana any an-toerana fa hiverina amin'ny fihibohana. Ny adidin'ireo avy hatrany. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika Manasanara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao amin'ny ity hariva ity lehilahy miisa enina no nikasa hamonin'ny sekretera-mpanjakana miadidina ny zandarimeri pirenena no voasambotry ny zandary. Ankoatran'io jolahy efatra ihany koa ny tratehaka izay nikasa hanafika mpandraraha iray teto Antananarivo. Henri Florent. Araka ny tatitra avy eo anivon'ny zandarimeri pirenena, tratehaka ireo andian'olon-dratsy izay nikasa ny fofony an'ny sekretera-mpanjakana miadidina ny zandarimeri. Ny iray ny asa nazahoana izao vokatra izao ny teo anivon'ny vondrotom-pileovan'ny zandarimeri pirenena Analamanga sy ny sampana misana ny fikaroana eloka be vava etsy fiadanana. Fa misy andian'olona izay nakabeazan'izy ireo dia olona efa avy nigadra manana heritreritra hamono mpitondra fanjakana. Ary anisan'ny voatonona tamin'izay moa ny général sekretera-mpanjakana miadidina gendarmerie pirenena ny général Ravalomanana dia napetraka daholo ny raisina daholo fepetra rehetrarehetra mba hahafahana misoroka an'io, mba hahafahana ihany koa ho an'ny vahoaka Antananarivo sy Madagasikara manontolo mifety mpilaminana amin'ny fety pirenena. Ka tao anatin'izay indrindra zany no nahatratrarana olona enina mirahalahy izay anisan'ny tompon'antoka nananana fifandraisana tamin'ny asa ratsy io. Fitaovana maromaro ihany koa no tratehaka tamin'ny fisamborana ireto andian-jolahy ireto raha ny fanazavana trany. Dikan'izany dia nahatratra an'ireto basy anankireto zahay miaraka amina bala maromaro ary ny tsara marihana dia nalitra ny fisamborana nataony teo amin'ny groupement Analamanga dia efa nifahany basy io teny Androndrakely. Zany hoe efa hipasy amin'ilay acte mihitsy zany zareo tamin'izy io. Ny ao anatin'ny olona voasambotra dia enina ny misa enina izy ireo ka izandary aperinasa ny anankiray. Ny tsara marihana koa zany dia nogiazana daholo ny fananan'izy ireo hatrany amin'ny compte bancaire eny mba hahafahana mity lalindalina araka ny teny commandant groupement teo hoe misy olona avy eo ambadika an'izy ireo. Misy olona avy eo ambadika izy ireo manampy azy, manosika azy hanao an'izao asa zao dia mbola anatin'ny fanadihadiana zahay satria miditra lalina zahay amin'ity fanadihadiana iray ity. Ankoatra ireo, tratehaka ihany koa ireo jiolahy miisa efatra izay nikasa ny hanafika mpandraraha iray teto Antananarivo renivohitra. Ireto amin'izy ireo izay nisandoka ho zandara ny fanazavana. Etsy andanin'izay koa iarahantsika mahita eto ihany koa fa misy tranga hafa ihany koa izay nanaterana pomba artisanal moa filazantsika azy na zavatra mipoaka mety mahafaty izy io amina olona anankiray mpandraraha eto Antananarivo. Dia napetraka ihany koa zany ny velam-pandrika rehetrarehetra nahazahoana ny olona io
dia rehefa natao ny fanadiadiana dia misy praitsykombakomba aminy zay mpanatitra an'le bomba sy le olona tena tomponantoka tanteraka ny karakara n'io bomba io sy ny taratasy fanaovana menasy famonoana olona dia natao zany ny fanadiadiana mahakasika andreo dia tao anatin'izay naditrarina fa misy olona anankiray zay misandoka ho zandary zay aseho antsika eto ny fanamiana teny am-perantanany ary tena ananany hatramina karatra mazandary ary tsy tena izy io fa mitovy amin'ny tena izy raha ohatra ka raha olona tsy mahafantatra zany mijery azy dia mieritreritra fa azo zandary reo zany zavatra hitantsika reo. Tamin'ity androany ity no natolotra ny fitsarana ireto andianjola ireto raha ny fanazavana trany. Nilamina ny fanadinana mpanjakana CPE manerana ny nosy tamin'ity androany ity raha nambara ministry ny fanabeazam-pirenena. Voaja amin'ny ankapobeny fepetra ara-pahasalamana ho an'ny ireo mpiadina. Abraham Randriamanana. Androany tamin'ny fitora maraina no nisokatra ireo ivon-toeram-panadinana nandray ireo mpiadina hiatrika ny fanadinana mpanjakana CPE. Tokony ho tamin'ny fitora sasany no nanomboka ny fiantsonany anaran'ireo mpiadina. Notakiana tamin'izy ireo nandritra izany ny carte d'identité scolaire miaraka amin'ny convocation. Raha manampamonjy manambana raha manampiso Jacquino Franklin, raha manampiso Santatiniana Maoly. Toy ny tamin'ny taondasa, entitra ny fampanarahana ny fepetra ara-pahasalamana ho an'ireo mpiadina. Isan'izany ny elanelana iray metatra, ny fanaovana arovava orona, eo ihany koa ny fametrahana ireo fitaovam-panasana tanana. Maro tamin'ireo ray aman-drenin'ny mpiadina ny tonga nanotrina sy nanatitra ny zanany teny anivon'ireo ivon-toeram-panadinana ny maraina teo. Davitra kely amin'ny botapena. Dia tafiry ny ala tany zany? Amin'ny enina zao dia efa miala tany. Fandaminana manatra an'ilay ankizy fotsiny dia miverina mody zao. Miverina makazo indray. Mitondra sakafo dia aty ihany ny sakafo. Mba tsy ampikorotan-tsaina an'ilay ankizy zany dia alao milamina aty izy dia ny tena mivezivezy kely eo. Fiomanana tsy dia nisy be satria efa nanomboka voanjanona tamin'ny zoma zany dia teo no nanomako mananao niezaka nampanao révision fa rehefa izay alady dia efa nahiny jery salina moa izay koa manodidididina etidy ihany dia mba tsy dia nisy nanany sarotra. Tsy aloha hoe hiandry ezaka hiandry aty amin'ny hoe afaka mivoaka ato moa dia any ivelany any miandry tsy afaka mivoaka vao mety tsara dia mba io efa vonona ary nefa niezahana mihitsy hoe mba niezaka mividy vaovao mihitsy koa tsy isin'le zavatra sampona mba tsy alavorary le fanadinana mihitsy. Tamin'ny valora maraina, ny roso tamin'ny fizarana ny laza adina ny tompona andraikitra. Ny taranja opération no nisantatra ny fanadinana nandritra izany. Ho an'ny tetsy amin'ny EPP ambodin'ny sotro nanaovana ny fanadiadiana, miisa 1.2 ireo efitrano mpanadinana izay ahitana mpiadina 1.700. Nilamina amin'ny ankapobeny ny fandraisana ireo mpiadina ny maraina raha nambara ny tompona andraikitra. Voafetratra amin'ny 7.7 kosa ny isan'ny mpiadina anatin'ny efitrano mpanadinana iray. Ankoatra izay, misy ny fandaminana napetraka ho an'ireo mpiadina nanadin'ny convocation. Zany misy kely ihany 15 minutes ihany récréation amin'ny maveteperevy fantelony zareo. Dia juste fotsiny izany mandeha manao récréation besoin fotsiny dia miverina satria lasa lany fotoana iparity zany lebetetiko tany izy. Ara-potoana na ny laza adina na ny ankizy na ny appel ara-potoana atao satria zao tsika zao amin'ny valalatsaka efa tafiditra telo zao ny ankizy ireo. Hatreto aloha mbola tsisy tonga atao fa mbola nanana vokatra daholo fa raha tsy mahany izy hoe very dia manatona eo amin'ny chef de centre fa mbola tsisy tonga atao ny zana manana vokatra daholo ny ankizitsika zany eto. Etsy ankilany, nizotra araka ny tokony ho izy ny fanatanterana ny fanadinana mpanjakana CPE manerana ny nosy tamin'ity anio ity, raha nambara ny ministry ny fanabeazam-pirenena, ho tanterana manomboka androany ihany koa ny fitsarana ny fanadinana raha ny fanazavana. Hitantsika zany fa mirindra araka ny tokony ho izy sy araka ny fanomanana zany ity fanadina mpanjakana ity androany. Nanomboka tamin'ny fito sasany nisaina tsirairay ireo valopy kely isaky ny taranja dia tsy nisy zany moa zany ny diso tao anatin'izany. Ny correction moa zany dia manomboka androany ihany ny famoahana ny résultat mbola hitantsika eo ihany araka ny tetiandro izay hoavoaka ministera fa mizotra mpilaminana aloha zany manerana ny Madagasikara ary hitantsika fa maro ireo ankizy tonga niatrika an'izany fanadinana izany. Tsy aivina, miisa 5.7 sy 397 alina sy 5 hetsy ireo mpiadina niatrika ny fanadinana mpanjakana CPE manerana ny nosy tamin'ity taona ity.
tsy mahamenatra hoy Célestin Jeanfaly niny atrehan'ny CPE na dia raiky amby 10 taona aza ny tenany ho fisondrotana grady eo amin'ny asa no antony nandrisika azy hanala izay fanadinana izay. Izy mifantatra ny zokony indrindra niatrika CPE tamin'ity androanyity fanadina. Izy matoa Célestin Jeanfaly raiky amby 10 taona monina ao Anjoma Tomasina ao. Izy no zokony indrindra amin'ireo mpiadina nanala ny fanadinam-panjakana CPE tamin'ity taona ity teto Madagasikara. Atao amin'ny foibe mpanadinana EPP Pointe-Noix ao Tomasina ao no ivitoeram-panadinana nanaovany ny adina ho any androany. Option C na ireny mpiadina mahaleo tena ireny no nisy azy. Raha ny nambarany, resaka asa no tena antony namporisika azy hanala ny fanadinam-panjakana. Nisy ny fiomanana tahaka ny mpianatra rehetra raha ny nambarany, na eo aza ny abeany taonany. Ny fanomana zany somary rankiriny satria tegna zany efa elaela ny ala ny andro dia tegna itsy moa zany dia velon-tegna dia itsy moa zany dia raha dia somary fahirankiriny fa kory atao satria ny fianarana zany akle voalaza zany dia tsy mety vita zany dia fianarana fa tsy misy manofona zany dia fianarana fotsiny zany dia tianany dia manao cours zany dia maka leçon dia manao cours kely an-trano rehefa mirava miasa igny dia karakaran'izay dia alohan'ny andeha hiasa mbola vao maraina dia manao révision kely dia mandeha miasa koa karakaran'izay zany dia mandeha eo anatin'ny 3 volana teo ngamba nanomanako anazy satria indrindray zany rehefa reradraraka igny tegna avy miasa dia tsy mahavita kely aloha dia avy indray zany rehefa afakafaka zay dia manohy indray zany. Betsaka raha ny nambaran'ireo olona milaza fa efa tsy manana ny lanjany intsony izany mari-pahaizana CPE izany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Tsy nataony ity raim-pianakaviana ity hamenatra ny taonany raha toka fisondrotana amin'ny asa amin'ny toeram-piasany no mitaky izany mari-pahaizana izany ka namporisika azy hanala ny fanadinam-panjakana CPE. Raha karaha zany le egnatra zany efa natao satria raha no mako miagnatra fotsiny ao mijavatra ataonao dia karazany tsy ahita vokatra zany ianao zany raha hoe misy zavatra ataonao dia miagnatra fa dia fandresena zany zava-dehibe mpiaina hoe mivokatra zany dia mahita vokatra zany ianao dia zay mitanjona. Natapa-kevitra nangala CP dia noho le hoe amin'le asa zany satria mitady le diplôme CP na dia misy manana BPC zany ianao dia le CP zany tadiavina amin'le zavatra dia tsy maintsy alainao zany le diplôme CP satria zay le tadiavin'le orinasa. Tsy misy ndraika misy karazana concours regny zany matetiky dia mila an'le CP zany le izy dia zany le mandreraka zany satria raha vao tsisy an'le CP zany ianao dia tsy tafiditra mihitsy na dia mandeha tao tsy tafiditra mihitsy zany mahatombanana. Tanteraka ilay fiteny hoe fitadiavana no mahazaka maniraka. Manana ny mari-pahaizana BEPC ity raim-pianakaviana ity fa tsy nanana ny mari-pahaizana CPE ary izao niverina nanala ny fanadinam-panjakana CPE izao indray. Raha ny fantatra, misy zanany kely ihany koa any amin'ny ivitoeram-panadinana hafa ao Tomasina ao no samy niara-niatrika ny fanadinam-panjakana CPE niaraka tamin'ity androany ity. Raha nambarany teo anivony ny ministerany fanabeazam-pirenena omaly fa 17 taona ny zokony indrindra hiatrika ny fanadinam-panjakana eraky Madagasikara. Nanamafy Célestin Jeanfaly fa raiky amby 10 taona ny tenany nandritra ny tafa ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety ny Kolo TV FM any Tomasina any. Zaza manana fahasembanana 20 no niatrika ny fanadinam-panjakana CPE atao amin'ny faritra Vakinankaratra. Nahitana fiakaran'io salany isa io raha oharina tamin'ny taona lasa Kolo TV Antsirabe. Anisan'ireo zaza manana ny zonto ny zaza rehetra nala fanadinana ihany koa ny zaza manana fahasembanana. Raha ho amin'ny farim-piadidim-pampianarana atao anatin'ny faritra Vakinankaratra manokana dia nahitana mpiadina 770 sy 305 alina izay notsinjarana tamin'ny foibe mpanadinana 300 ary nahitana mpiadina manana fahasembanana miisa 520. Niakatra ny salanisan'ireo mpiadina teto amin'ny faritra Vakinankaratra raha oharina tamin'ny taondasa hoy ny tompona andraikitra tia toerana. Raha 5,900 kosa ny tany tsy fahatongavana ireo niatrika ny fanadinana. Ho an'ireo manana fahasembanana dia efa nisy ny toerana voatokana nandraisana azy ireo. Misy ihany koa ireo mpianatra izay azo lazaina hoe manana fahasembanana na hoe manana tsy fahatomombanana no hiatrika izany fanadinana CPE izany amin'ity taona ity. Mizara centre maromaro moa zany misy ny any amin'ny Fofama, misy RMM, misy ny Fofaja, amin'ny Betafy ihany koa misy dia zay zany misy an'ireo manana fahasembanana ireo. Tsy hoe faniliklihana tsy akory fa amin'ilay concentration an'ilay mpianatra sasany dia tsy maintsy izy napetraka. Misy ao ny autiste tena ao anatin'ny salle miaraka amin'ny mpianatra mihitsy izy zay le inclusive
izay efa apetrakantsika amin'izao fotoana. Tao anatin'ny fitantenana tanteraka no natrehan'ireo ray aman-dreny nanotrina an'izany ny analan'ny fanadinana CEPE. Ao ireo efa nanokana vatsy sy fotoana manokana mihitsy hiatrehana izany. Izy tena mampitebiteby ny ray aman-dreny tokoa le izy. Azaza tamin'ny maraina nanatitra ny zanako a, ohatrany nisy émotion kely tena matsiaro hoe matsiaro ny taloha zany e. Dia moa anankiray koa nisy andreny hoe olana ara-pahasalamana reny zany teto amintsika dia mba faly be zany hoe tanteraka ihany le izy fa tsy hoe nanjavina fotsiny. Efa hoe herintaona zany nanomanana an'ity dia lasa ohatran'ny mampalahelo ka niezaka nanangona kely zany dia mba natao mihitsy hoe prioritaire satria izy ihany nanala fanadinana natao trano tamin'ity taona ity. Nizotram-pilaminana amin'ny ankapobeny ny fanatanterahana ny fanadina-mpanjakana CEPE teto amin'ny faritry Vakinankaratra tamin'ny ety anio ety. Andrenirina Randriamerso, Kolo TV Antsirabe. Saika ireo ray no betsaka nanotrona ny azana niatrika CEPE ho an'ny faritra Aloatra Mangoro tamin'ny ity taona ity. Sarobidy ny fanotronana ny zanaka hoy izy ireo ny CEPE Aloatra Mangoro izay nilamina ihany amin'ny ankapobeny ka eto Andriatsilava. Mpianatra miisa 773 alina no niatrika ny fanadinana CEPE androany taty amin'ny faritra Aloatra Mangoro, miparitaka amin'ny foibe mpanadinana 710. Ny distrika Ambatondrazaka no betsaka mpiadina indrindra, nahitana mpiadina 207,600. 9 taona ny zandrany indrindra tamin'izy ireo ary 17 taona kosa ny zokony indrindra. Ny taranja kajo no tena sarotra hoy ireo mpianatra nanontaniana ny maraina. Inona le sarotra? Problema. Gasy nataonareo tany ampianarana? Mora dia misy inona ny mora? le zavatra efa nianarana. Inona ny sarotra? Le mbola tsy dia tena natao reny. Inona sy io? Le misy minuta, misy heure reny. Problema zany? Opération anankiray ihany. Hita ho miramirana azy velombolo kosa ny mpiadina tamin'ny firavana ny tolakandro teo ary efa ambony ny fanantenana. Connaissance des géographie, connaissance des problèmes. Inona ny tena nafinaritra tao? Géographie. Tamin'ny maraina nanakory? Tsy maintsy ihany. Manantena zany tsika? Manantena, tsy maintsy manantena. Tsy niala teny amin'ny manodidina ny toeram-panadinana ireo ray aman-dreny izay tsikaritra fa ny raim-pianakaviana ny tena maro anisa tamin'ny ity indray mitoraka ity. Mamy ary sarobidy ny fanotronana ny zanaka amin'ny fotoana tahaka izao raha ny fanazavan'izy ireo. Zava-dehibe loatra zany hoe ny zanaky ny tena zany miatrika ny fanadina fanjakana. Dia tonga manotrika azy manotrika azy mba miantorazy azy satria ny fatahorany ihany ny ankizy atrika an'izany fanadinana zany dia zava-dehibe ho an'ny raim-pianakaviana mihitsy no mitsena ny ankizy sy manatrian'izy ireo amin'izao fanadina fanjakana izao. Ary mirahasoa azy ireo koa mba havita sosany ho afaka avy izany diplôma fanjakana. Amin'ny ankapobeny ny lamina ihany koa ny fiatrehana ny fanadinam-panjakana CEPE ho an'ny faritra Aloatra Mangoro tamin'ity taona ity. Nozaraina sakafo maimaim-poana ireo mpianatra nalana fanadinana CEPE tao amin'ny komina Manandrina androany atoandro. Isan'ny nanala fahasahiranana ho an'ireo ray aman-dren'ny mpianatra izao etsika izay nataony komina izao. Nambina Raverorson. Ankizy mpianatra nala fanadinana CEPE maherin'ny 300 ary mpampianatra 50 monina sy mipetraka eto Manandrina no nisitraka sakafo maimaim-poana avy amin'ny komina Manandrina. Isan'ny manala fahasahiranana ho an'ireo ray aman-dreny tanteraka izao etsika ataon'ny komina izao na dia tampoka tamin'izy ireo aza izao fanomezana natao izao. Namako izao miteny anara hoe mitondra vilia fa misy fanampiana avy amin'ny komina ho an'ny mpianatra dia fisaorana be dia be zany no tolotra eo anareo. Ie manalefaka amin'ny andray aman-dreny amin'ny fivoaram-bola to satria maro indray aman-dreny zany sahirana izao amin'ny vidy sakafo na inona anatin'ny tena lafo. Misy sakafo ao koa ny ray aman-dreny hoe kelikely ny sakafo dia mba ao ny fanampian'ny komina. Voalohany dia misaotra ny komina faharoa manarakaraka an'izany mahafa-polo izy na dia hoe tsy nampozina era zany zava-misy dia nahafa-polo izy. Fahatelo manarakaraka an'izany nahafinaritra zany eo amin'ilay indrindrindrindra ilay fanomezana firazan'ilay mpianatra vao tonga teo zay tamin'ny maraina. Tsy voasamana akory ny etsika fanampiana tahaka izao
fa efa manao izao hatrany isa-taona ny avy eto anivy ny komina manandrina manampy sy mampahery ireo mpianatra na la fanadinana CEPE. Zany araka ny fanao isa-taona ao amin'ny fanadinana zao dia tonga ny komina mizara sakafo ho an'ireo ankizy reto izay mpiadina eto amin'ny komina Zapo Manandrina. Misy eo amin'ny 300 izy ireo. Nahoana moa natao izay sakafo satria dia maro ireo komina manodidina toy ny Ambohidrabiby, Ambomanga, Sabotsy, izay ny sakafo asay manao fanadinana eto aminay dia tsy fahaverany an-tranony izy ireo ankizy ireo dia nomeny sakafo dia mirary soa indrindra ho an'ireo ankizy zanantsika reto nalan'ity fanadinana voalohany ara-panjakana ity dia enganeka mba any amin'ny 98% na 100% manana moa zany izay no komina Manandrina. Dia isorana ihany koa ny komina satria dia ny bentanana sy ny komina Manandrina no zao sakafo izao. Ny tombontsoa azon'ny ray aman-dreny angamba dia ny resaka fotoana satria dia tsy lany fotoana mikarakara an'izay sakafo any an-trano izay fa efa mba nanomana kosa ny komina dia mba misy fotoana malalaka zany anaovany zavatra sy karakarany zanany. Nanomboka tamin'ny 8 maraina teo ny fanombohan'ny fanadinana raha ho any ateto amin'ny komina Manandrina manokana no asiateny. 3 ny tsy tonga ny atrika ny fanadinana. Amin'ny ankapobeny ny zotra-pilaminana ny fanatanterana ny fanadinana CEPE. Anatin'ny fanarenana ny lafin'ny fanabeazana eto Madagasikara isika izao araka nambara minitra ny fanabeazam-pirenena tamin'ity androany ity. Manoloana ny tazana voakan'ny UNICEF nanambara ministra tompon'andraikitra fa mifototra amin'ny fanadinana natao ny taona 2024 no ny tany voaka. Miantarandriana. Taorian'ny tana voakan'ny UNICEF mikasika ny fahaizany ankizy malagasy mamaky teny sy manoratra. Nambarany teo anivy ministeran'ny fanabeazam-pirenena androany fa maro ny fanarenana atao amin'ny lafin'ny fampianarana io. Mianga amin'ny fanadihadiana ny taona 2024 kosa ny antotanisany voaka hoy izy. Tatritsika fa na UNICEF efa mampolo taonany maro no niara-ny asa tamintsika eto ka manana ny hevitra izy ireo amin'ny fijereny ny mikasikasika ny fanabeazana eto Madagasikara. Isa izay navoakany moa zany dia mifototra tamin'ny étude statistique tamin'ny taona 2024 na mixa raha mahita fa mbola maro ny fanatsarana tokony atao ary efa miroso amin'izay moa zany ny fitondram-panjakana ankehitriny. Lafiny maro no ilana fanatsarana io raha ny fanazavana trany. Tsy resaka infrastructure ihany fa ao anatiny fanovana tanteraka sy fanarenana ny tontolo fanabeazana antsika izao manomboka amin'ny fijerena ohatra ny fanovana ny loi d'orientation izay fototra anankiray hipetrahan'ny fampandehanana sy ny fampivelarana ny fanabeazana eto amintsika. Ao ihany koa ny fametrahana atao hoe décentralisation, fanomezana ny vola sy ny hoentimanana bebe kokoa ho an'ireo service territorial déconcentré toy ny eny anivon'ny Zapo, eny anivon'ny Cisco, eny anivon'ny Drène. Isany hojerena ao anatin'izay ohatra ny lafin'ny fanatsarana eo amin'ny lafin'ny politika ny fampianarana toy ny fandraisana ny mpampianatra ho mpiasam-panjakana, fanovana ny rafi-mpampianarana eto Madagasikara sy ny maro hafa. Tonga eto fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay atatsika mahakasika ny variant en delta eo ihany koa momba ny gaz sy ny charbon. Rehefa avy eo ary. Mec, je vois pas ce que je peux faire avec 100 ARIA. En tout cas, en 24 heures, tu peux faire plein de trucs avec 200 ARIA. Entre autres, envoyer des tas de SMS, surfer sur le net, ou même partager ta journée. Alors imagine tout ce que tu peux faire en 24 heures avec 10 fois 200 ARIA. Lâche plus ton phone. Pour 2 fois plus, t'en as plus que le double. Avec Yellow 200, tu as 50 SMS et ou 50 mégas à 200 ARIA seulement. Tape vite le dièse 322 étoile 63 dièse. Good
Goodrich vous présente ses gammes de coffres-forts pour une sécurité maximale de vos biens. Fabriqués à partir d'acier épais très robuste et anti-corrosion. Fermeture sûre et ingénieuse. Étagères réglables en hauteur. Différentes dimensions disponibles. Testés par des laboratoires internationaux. Résistants au feu et au cambriolage. Leader en Inde en système de sécurité. Et présent dans plus de 45 pays. Garantie 1 an. Batimax. La qualité au meilleur prix. Avec Gino, laissez-vous transporter au cœur de la nature. Ho fiomanana sahady amin'ny fialan-tsasatra lehibe sy ho fampiroboroboana trano ny fizahantany anatiny. Ny ministera ny fitaterana sy ny fizahantany ary ny famantarana ny toetry ny andro dia manolotra antsika ny andiany fahatelo amin'ny tsena be ny fizahantany izay ho tanterahana ny 8, 9 ary 10 Jolay 2024 eny amin'ny zaridaina Antaninarenina. Raha toy ianao ka mitady toerana hotsidiana na fialamboly azo atao mandritra ny fialan-tsasatra lehibe dia tongava mitafa mivantana amin'ireo matianina amin'ny famolavolana fivahinianana isan-karazany. Andao anohana ny fizahantany anatiny. Andao izahany Madagasikara tsy misy vidim-pidirana. Miditra ny tapany faharoany vaovao isika. Manay ny fiantraikany amin'ny fiparitany variant delta amin'ny mety ho fisokafan'ny lanitra Madagasikara ireo mpisehatra amin'ny tontolon'ny fizahantany. Ilaina hoy izy ireo ny fandraisana fepetra mifanaraka amin'ny azany ka tsy ahafaty antoka amin'ny ankilany sy ny andany Michela Ranaritsona. Efa tafiditra eto amin'ny Oseany Indiana ny variant delta avy any Inde. Trangana coronavirus variant delta miisa 3 no hita tao Maurice ny farany herinandro teo, 20 any La Réunion, ireto farany izay nosy tsy mifanalavitra amin'ny Madagasikara. Manoloan'izany indrindra mametraka ny aiainy ireo mpisehatra amin'ny tontolon'ny fizahantany. Aina ho izy ireo ny sin'ny fiantraikan'izany amin'ny mety ho fisokafan'ny lanitra i Madagasikara indray. Atao mpisehatra ny tourisme zany dia efa ela mihitsy ny andrasana hoe isokafan'ilay lanitra zany mba ahafahana miverina miafina tsikelikely eo amin'ilay sehatra. Tonga nefa ny vaovao ty hoe misy variant delta miditra. Tsy hoe miditra ty Madagasikara moa zany fa ny any amin'ny île Sœur, ny Océan Indien, Maurice, La Réunion, Seychelles no efa misy dia quelques pays somary matanjaka any Europa zany sy ny amin'ny faritra ny Russie. Ny fatahoranay zany aloha zany no hoe tsy sokafana mihitsy ny frontière. Matahotra zany zay satria marina fa mafy le variant delta fa izahay koa tena efa maty tanteraka amin'ilay resaka asa zany. Ny fangatahana dia mba mamafisana mafy kokoa aloha zany mazava ho azy ny eo amin'ny resaka sécurité sanitaire zany na ho an'ny gasy miara-miaina aminay isan'andro na koa ho an'ny vahiny izay ho avy raha ohatra moa zany ka hisokatra. Tokony hisy raha ny fanazavana ny lamina apetraky ny fitondrana mba tsy ahafaty ny sehatr'asa fa ihany koa tsy ahafaty ny vahoaka malagasy. Ny mpisehatra amin'ny tontolon'ny fizahantany izay milaza ho vonona ary mbola manohitra amin'ny androan'ny fiofanana entina mampiatra ny protocole sanitaire. Mangataka izay ny isokafana fa mba hoe tsy maninona angera atao par séquence zany asiana phase dia limitena ny nombre ny touriste sy ny olona miditra, limitena koa ny nombre de vol zany miditra aty Madagasikara. Rehefa manomboka tena hoe robis tena hita tsara hoe io ara ny fa mety ilay izy dia somary ampitomboana amin'izay fa ilay tena hoe hita teraka hoe tena hoe io fa averina hidina no ilay variant vaovao tena maty mihitsy izahay mpisehatra eto amin'ny tourisme zany
ny fiainana efa tena tsy misy mihitsy mandeha amboniny andritry ny fotoana efa mbanana tena zany izay hoe ikarakaran'izay zareo amin'ny fitondram-panjakana zany ilasa vaovao tsara amin'ny afaka 2010 etsy ankilany nandritry ny fiaonan'ny governemanta tamin'ireo solombavambahoaka ny herinandro lasa teo nanamafy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka fa efa misy ny dinika mikasika ny fepetra raisina rehetra amin'ny fisorohana ny tsy fidiran'izay variant izay eto amintsika maro fambola anatin'ny ady isika ary eny de eny hita dia hitanay aranay maso ny zavatra maneran-tany zany firenena 5 zany izay misy ny mampatahotra ankehitriny dia misy an'le delta dia aranay maso zany delta plus zany dia ratsika maso koa ka dia misy teny français mahafinaritra le hoe anatin'ny expectative aramitsika miomana ary mivonona raha sandratrika misy an'izany fahavalo izay mety anangasanga izany raha ny fantatra mahery kokoa ary hatramin'ny 90% ny fifindran'ny variant delta hita tany Inde mihoatra ny variant alpha izay hita tany Angleterre efa misy ihany koa ny variant delta plus izay miparitaka amin'izao fotoana izao any amin'ny firenena europeana maro hatreto raha ny eto Madagasikara manokana ny farany herinandro izao no fantatra ny fepetra ho raisy ny fitondram-panjakana amin'ny mety ho fisokafan'ny lanitra na tsy fisokafan'ny lanitra izay midika fidira ny mpizahan-tany vahiny eto amintsika. Ny amby valo indray ireo olona vao marina fa mitondra ny tsimikaretina Covid-19 teto Madagasikara raha nitatitra nivoaka ato tamin'ity androany ity 12 ireo sitrana soamantsara ary tsy nisy ny ainana fohy 17 kosa no ao anatin'ny forme grave. Nandrisantsika ny vaovao kosa indray dia tokony fitaratra ho an'ny antoko politika eto Madagasikara ny Parti communiste chinois eo amin'ny fomba fiasa ity antoko communiste ity izay feno 100 taona ankehitriny. Io ny nasaina. Feno 100 taona ny Parti communiste chinois antoko politika izay miompana amin'ny fiainana ny vahoaka ao aminy, ny fanatsarana ny fari-piainana ary ny fanosehana ny isam-batan'olona eo amin'ny sehatra misy azy. Mampiavaka ity PCC ity ny fikatsahana ny tombontsoan'ny maro anisa ka nahatonga ny Chine ho isan'ireo firenena matanjaka indrindra maneran-tany amin'izao vanim-potoana izao. Antoko sy vondrona politika mahery ny 500 nahitana mpandray anjara mahery ny iray alina avy amina firenena 70 no niaraka nanaraka ny fiaonana antampony nampitaindavitra nanamariana izay fa 100 taona ny antoko komunista sinoa izay androany. Ho an'i Madagasikara nisy ihany koa izay visioconférence izay notanterahana teny Ivandry. Fotoana izay nizarany sekretera jeneraly ny antoko komunista sinoa no sady filohan'ny Republika etom-bahoakan'ny Chine Xi Jinping ny lalan'ny diavina tao anatin'izay fotoana lava izay sy nahatonga ny Chine amin'izao toerany izao. Nanatrika ity visioconférence ity ireo tompon'andraikitra avy amin'ny antoko sy vovonana ary vondrona toko toy ny IRD mapara teo ihany koa ny solotena sy ny birao politika ny antoko politika hafa toy ny avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga ny havana iaraka isika sy ny sisa. Lanonana izay teo ambany fiahiny ny masoivon'ny Chine miasa sy monina eto Madagasikara. Maro ny lesona azo tsoahana sy azo ampiarina amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara hoy ireo nandray anjara tamin'ity visioconférence ity. Ary rariny loatra raha tokony homendrika ho modely alaitahaka. Eo izany zao mankalaza ny fa 100 taona ny antoko. Ary eo amin'ny antoko zany tena mendrika lahatahaka ny hoe ny antoko politika dia tokony andray andraikitra ho tompon'antoka amin'ny fanatsarana ny fiainan-bahoaka ary zay no filamatra mipetraka amin'ny fankalazandreo ny fahatsady taonany. Nametraka ny lanja zany hoe vahoaka maso mandidy zany eo amin'ny firenena. Raha ataoko fa miavaka angamby zany hoe 100 taona ny parti politika anankiray hitatsika mifandrosoana noentiny itsika angambany somary ohatran'ny lasa varinana anatina fifanaratsiana fifanenjehana ary zay ny anisan'ny ataoko fa mahataraika atsika raha ohatra ka mahay fampiaintsika mahay mifanajy tsika ary samy mahalala ny andraikiny tsirairay avy na vahoaka hoentiny na ny mpitondra mitondra dia isy ihany zany fandrosoana zany eto Madagasikara. Araka ny teniny any atsimo hoe sofianatra satria hitatsika moa zany tao anatin'ny zay 100 taona ny anniversaire-ny Parti communiste chinois zay dia tena fahagagana lehibe ny azy satria
mahavita tena tanteraka ary anisan'ny lasa firenena mandroso dia mandroso indrindra fanomiran-tany raha tsy diso teo aloha moa zany efa nisy momba ny fampandrosoana resaka agriculture ny resaka hybride zay tena zavatra mety eto amintsika. Nambarany sekretera jeneraly ny antoko Xi Jinping fa vonina i Chine hiara-iasa amin'ny firenena rehetra isiny izay fampandrosoana izay. Amin'izao ady amin'ny Covid-19 izao, nanambarany mpitarika ny antoko fa anampy ny firenena andalam-pandrosoana amin'ny fisitrahana vaksiny. Tranga vao izao kosa indray dia fiara 4x4 ray no maikilany hafa amin'ny zao ora izao etsy amin'ny sampanana Ambotrimanjaka. Raha ny ankom-baovao azo fandona tamin'ny fiara hafa ity fiara itika mifanaraka fa rampitso no ataony fifanarana akanjo tratrany izao court-circuit tampoka izao dia nirehatra arahoary ny sombina zava-misy eny amin'ny toerana. Ny ena kosa ny vidin'ny gaz ary miakatra ny vidin'ny charbon io no tranga hita amin'ny zao fotoana izao. Mirona any amin'ny fampiasana gaz ny olona noho ny izay fiakarana izay hoy ireo mpivarotra charbon izay nanaovana fanadihadiana ny alarana efison. Efa nahitana fiandana ny vidin'ny gaz heratoka 3,000 ariary ny sandany ohatra faingo 220 kilao teo aloha, ankehitriny 3,000 ariary ny sandany ohatra faingo 320 kilao. Afaka manjifa amin'ny atsinjarany ireo olona ary hatramin'ny 2,000 ariary ny 2,70 kilao amin'izao fotoana. Mahatratra amin'ny 9,000 kosa ny vidina botay gaza iray. Efa maro ny olona tonga manjifa izany raha fanazavana ireo mpivarotra. Raha teo aloha izao raha le gaz plein jerevanao mividy anao gaz plein teo aloha izy 57,000 ariary, izao izy 52,000 ariary vidiny. Roa alina zao tena betsaka mpividy le 20,000 ariary. Zay zao raha ohatra hoe ampiasaina isaky ny maraina ndray mety hoe eo maray volana ohatra hoe maraina manamanaina zavatra isaky ny maraina sakafo maraina ray volana eo. Malo zao ny vidy tonga vidy teo malo zao olona 520. Izy koa tonga vidy amin'le 4 kilo promotion io. Antony maro samihafa no mahatonga ny olona hividiny gaz raha ny fanazavana. Be dia be le namana iny manana avantage be zany amin'ny gaz satria voalohany indrindra ny teneny aminay tsy mandoto miaro ny tontolo iainana koa sady ianao zany raha maika ohatra andro sakafo vao maraina ianao andeha maraina dia efa gaz fotsiny tsy misahirana mihitsy zay no tonga ty eky aloha arakaraka ny fahafahana fa amin'izao aloha zany tonga dia mividy an'le botay plein feno dia efa aveo moa ohatra hoe manana 10,000 zany ohatr'izay dia afaka mividy an'iny satria ainao koa nge le fitadiavam-bola tsy dia hoe manana be dia be anao mba sy kely mba aniny fa nampiasa taloha zao ndray vao ampiasa loatra le charbon mbola tsy fantatro zao vao ampiasa fa malany charbon diniko. Nahitana fiakarany indray kosa ankila ny vidina charbon na ny arina fandrehatra any ka tsy maharisika ny olona ny hividy azy. Efa manomboka vidy ihany koa hoy ireo mpivarotra ny entana miakatra eto an-drenivohitra ka isany mampiakatra ny vidiny. Ny olona zany amin'izao tsy eke sahirana ve sa ahoana fa ohatrany nenena le mpividy charbon. Zao raha mahatonga entanao anatin'ny herinandro dia amin'ny 3 andro ihany dia lany fa zao izy zao efa maharitra tapa-bolana. Raha tsy aivina, na ena ho 500 ny etra takina amin'ny entona fandrehatra na ny gaza butane, raha toa ka 200 izany teo aloha. Ho fiarovana ny tontolo iainana sy hampihenana ny fanjifan'ny malagasy ny arina fandrehatra, izay mbola mahatratra hatrany amin'ny 2,70 isan-jatony. Izany hoe raha mihena ny fanjifana sy ny fampiasana ny charbon, mihena ny fahapotehan'ny ala ary mitombo ny fampiasana ny entona fandrehatra, izay ezahana ho takatra ny fahampividiny isa-tokantrano. Ny 520 isan-jato ny fizahana fahasalamana voaray ny toerana fitsaboana zaza izay nanaovana fanadihadiana no bronchiolite avokoa amin'izao vanim-potoana izao. Ny bronchiolite izay aretina avy amin'ny virus amin'ny lalan-drivotra izay mpahazo ny zaza. Ny alarana efison.
Ny aretina bronchiolite no mahasepitra ny zaza manomboka eo amin'ny fahaterahany hatramin'ny faharoa taonany. Fa tsy nivalana aretina COVID-19 raha ny fanazavan'ireo mpitsapizazy. Amin'izao vanim-potoana ny ririnina izao tsy mihoatra ny 5% ireo fizahana fahasalamana voaray mikasika io aretina io. Raha toa ka efa tafakatra 20% izany rehefa vanim-potoana ny fahavaratra ho an'ity toeram-pitsaboana nanaovana fanadihadiana ity. Aretina avy amin'ny virus ihany ny bronchiolite, manepitra ny zaza, mifindra ary misy fambara amin'ny alony izany. Mampiavaka ny bronchiolite araka ilay lazako voalohany teo aloha dia misy manepitra. Ka ilay sempotra tsy tena mitovy amin'ilay sempotra amin'ny coronavirus. Matetika hita hoe niefinefina ny zaza, mikohaka somary lavalava kokoa, matetika kokoa. Ary indrindra rehefa enonany ao anatin'ny tratran'ny zaza, ireo hoe na misoika ilay zaza na difotry ny rewaka izy. Eo ampijerena ihany zany dia efa fantatra hoe mety ho bronchiolite izao trangana aretina zao. Ny coronavirus kosa izay vaovao kokoa, roa taona zany izay, dia isan-karazany be ny fomba fitrangana indrindra any amin'ny olodehibe. Fa ny matetika indrindra izy io any amin'ny zaza, ny coronavirus dia aretina benign, dia sery kohaka tsotra ary matetika tsy miafara amin'ny sempotra. Toy ny virus ao amin'ny alalan-drivotra rehetra. Ka mifindra ny aretina ary mahafaty ny zaza indrindra ho an'ireo izay tsy tonga volana, ka mila mitantrana sy manaja ny fepetra ara-pahasalamana toy ny valana aretina COVID-19 ihany ireo ray aman-dreny. Tsy mbola misy ny vaksiny fanefitra amin'ity aretina ity raha ny fanazavana. Misy tranga toy ny COVID-19 ihany ny bronchiolite, toy ny hoe forme légère, izany hoe tsy sempotra ireo zaza saingy misy ny sery, kohaka, ary soika kely eo amin'ny tratra. Misy kosa ny forme grave ka sempotra be ilay zaza. Miankina amin'ny fianaky ny aretina kosa ny sandan'ny fitsaboana azy ireo raha ny fanazavana. Mila mitantrana ireo ray aman-dreny amin'ny fiarovana ny zaza amin'ny bronchiolite. Antony bronchiolite miverina indroa, mialohan'ny faheritaonan'ny zaza, ahina mivadika ho fahaseporana na asma hoy ireo mpitsabo. Ny fisorohana ankoatran'ny hoe geste barrière dia hatreto tsy mbola misy aloha ny vaksiny momba ny bronchiolite. Misy ihany ho an'ny zazakely tena hoe prématuré, izay tena mariana eto fa ny prématuré dia matin'ny bronchiolite. Misy ihany hoe injection na immunoglobuline azo atao, fa tena lafo vidy ary manafatra rehefa fantatra mialoha hoe tsy maintsy ho avoaka prématuré ilay zaza ary fantatra hoe ao anatin'ny epidemiana bronchiolite dia amin'izay fotoana izay no misy an'io immunoglobuline io. Tsy tena vaksiny izy io fa anticorps atsofoka any anatin'ny zaza miaro anazy amin'ny bronchiolite. Misy tranga toy ny COVID-19 ihany ny bronchiolite, toy ny hoe forme légère, izany hoe tsy sempotra ireo zaza saingy misy ny sery, kohaka, ary soika kely eo amin'ny tratra. Misy kosa ny forme grave ka sempotra be ilay zaza. Miankina amin'ny fianaky ny aretina kosa ny sandan'ny fitsaboana azy ireo raha ny fanazavana. Mila mitantrana ireo ray aman-dreny amin'ny fiarovana ny zaza amin'ny bronchiolite. Antony bronchiolite miverina indroa, mialohan'ny faheritaonan'ny zaza, ahina mivadika ho fahaseporana na asma hoy ireo mpitsabo. Mitaraina kosa ireo mpivarotra amoron-dalana eny ambodin'ny sotro izay mihazo an'ny EPP noho ny fiparitany rano maloto eny amin'ny arabe. Tsy vitan'izany ihany koa fa mitarika fitohanan'ny fiara mifamezivezy izany. Nambinina Ravelorsa. Tsy vanim-potoam-pahavaratra kory isika izao, fa ao anatin'ny vanim-potoanan'ny ririnina. Miteraka fitohanan'ny fiara mivezivezy, miteraka fanelingelenina ho an'ireo mpivarotra amoron-dalana ihany koa ny fiparitany rano maloto eto ambodin'ny sotro mihazo amin'ny EPP, izay mitarika amin'ny fahasimban'ny lalana tanteraka. Velotaraina araka izany ireo mpivarotra eto amorony arabe. Izy raha maloto avy amin'ny dalina mihitsy io zany tena nafofona zany na eny tonga dia miosona mihitsy zany zao satria tsy avy miala eto satria eto mitady vola. Tokony asiana ihany le fanentanana an'le fandraisana andraikisan'le olona eto amin'le toerana misy indisy satria lasa manahirana be izy raha andrasana tompona andraikitra nefa ny tompona andraikitra mety mbola ho ela vao azy dia lasa hiteraka problème ihany. Mety vao meo mafimafy kokoa ny zoana zavatra hitsanga.
tena marina zany le izy rano avy any amin'ny cité mihitsy le rano avy amina fosina cité mihitsy no mivoaka amin'ity lalana ity zay moa mahatonga ny izy tsy mety mitsita zany zay anambarana azy satria izy fosy avy amina cité Ambodivatsotro mihitsy ny zavatsy zay a hoe tokony isy fandraisana ndraiky san'le olona eo amin'le toerana mihitsy raha mbola misy rovolana io na telo volana tsatsan'ny orana tsy afaka mandeha tsony reo tomobily ireo. Araka ny nambarany avy eto anivony Fokotany Ambodinisotry efa nisy ny fiarahany entina nataony ireto mpivarotra nanadio ity tatatra sy lalana ity fa saingy tsy ampy anefa izany. Ankehitriny efa manomboka mandray an-tanana ny avy any anivony Beamasy. Ava misy ankehitriny zao dia ny kanala izay natao ivariana ny rano indray no mamoaka rano makaty amin'ny arabe satria efa avo noho ny arabe ny kanala ny antony noho ny tsy fisian'ny curage. Ankehitriny amin'izao tsy période resantsika zao nefa dia efa ao anatin'ny fanatsotosana ny curage kanala rehetrarehetra manodidina eto ny Beamasy. Tokony ho isy ny fijerena akaiky ity lalana eto Ambodinisotry miazo amin'ny EPP ity rehefa tonga ny vanim-potoam-pahavaratra vao maika mitarika amin'ny fahasimbany tanteraka ireo lalana ary mitarika fiparitany aretina ihany koa ny loto hoentiny ny rano miparitaka sy miandrony eto amin'ity arabe ity. Tontolon'ny baolina kitra kosa indray dia tsy andray anjara amin'ny fifananana COSAFA Cup 2024 Madagasikara araka ny fanapa-kevitry ny FMF izay nivoaka tamin'ity androany ity ho an'ny mpankafy baolina kitra misy lafitsarany izay fanapa-kevitra izay saingy tokony homanina dian'izao ihany koa ny CHAN. Io nasana. Tsy ho isan'ireo firenena andray anjara amin'ny COSAFA Cup 2024 Madagasikara araka ny fanapa-kevitra noraisy ny Federasiona Malagasy ny taranja baolina kitra na ny FMF. Noho ny toedrara ara-pahasalamana misy any Afrika Atsimo no voalaza fa antony nandraisana izay fanapa-kevitra izay. Ho an'ny mpitantana klub azo lazaina fa nety ny fanapa-kevitra noraisy ny FMF. Nety ary sorana ny fitondram-panjakana sy ny federasiona nandray ny fanapa-kevitra satria na dia tianariny hoe fandraisan'ny bare amin'le COSAFA dia etra aleo zava-dehibe ny jerena dia ny fahasalaman'ny mpilalao satria ireo mpilalao ireo raha avy any mety tonga eto vao hita le hoe misy le variant delta izay tena mirongatra avy any Afrika Atsimo nefa avy any ireo mpilalao ireo tonga dia hiaraka amin'ireo namany eto toerana hiatrika ny fifananam-pirenena izay hanomboka amin'ny tsy ho ela amin'ny volana septambra sy oktobra io hanomboka ny tao mpilalao amin'ny Pro League eto toerana. Dia amiko hoe ampahendrena le fanapa-kevitra ary tena nety le izy. Tokony anamafisana ny fiomanana amin'ny fifananana manaraka izao fijanonana izao raha ny fanazavany hatrany ahafahana mahazo vokatra tsara. Ny CHAN herinandro vitsivitsy dia manomboka indray ny fifanitsanana andehanana any amin'ny CHAN dia ngamba amin'izay fotoana izay vao tena ahita ny mpilalao eto toerana. Ny hanomana ny CHAN tsika tsara ihany hoe manana fampivondronana maritratra satria roa herinandro izany tsy dia ampy entina manana ny CHAN. Raha ny fanampim-baovao avy amin'ny FMF hatrany niara-nitady vahaolana ny fanjakana malagasy sy ireo mpiara-mombonantoka toy ny COSAFA, ny FIFA sy ny CAF saingy maro ny fahasarotana nosedraina ka ny afara tamin'izay tsy fandraisana anjara ny Madagasikara amin'ny COSAFA Cup 2024 izay. Maresaka iraisam-pirenena mirongatra ny variant delta izao fotoana izao any Indonésia tsy maharaka intsony ny hôpitaly sy ny oxygène nanambarany manam-pahefana any an-toerana fa hiverina amin'ny fihiboana fanadina. Eto amin'ity toerana iray ity eto Jakarta, renivohitry Indonésia, filaharana ny fanjifana oxygène eto izay tonga aloha ihany mahazo. Misy ireo maka oxygène ampolo mialoha, ny sasany tsy afaka manjifa maro noho ny enti-manana. Adiny valo mahery eo ny filaharana resaka tsy maraka avokoa ny toeram-pivarotan'izany rehetra. Mitoy ny firongatry ny variant delta, matetika dia tsy mandalo fitiliana ireo olona namoy Inde noho ny fahafenoan'ny hôpitaly saika any amin'ny trano fonenana avokoa ireo marary no tsaboin'ny fianakaviany. Tombo avy efatra Inde ny isan'ireo tratry ny Covid-19 variant ao anatin'indray volana. 5,704 ny tranga vao marina ohatra omaly ary 7,560 namoy ny Inde. Eto amin'ity toerana navadika fasana iray ity, mahery 900 no aleviny eto isan'andro.
nanomboka ny sabotsy lasa teo niverina tamin'ny fiboana amin'ny ampahany ny tany an-toerana anamafisana ny ady manoloana ny fipariahany ivelana aretina COVID-19. dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona vaovao tamin'ity androany ity ankasiahanao nanaraka izany soafa tsara atao hitoboko. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavo. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.